Salama daholo. Androany dia ampafantatra anareo sy amintina kely anareo ny atao hoe au pair. Izany hoe amin'ity vidéo ity zany dia resaka au pair fotsiny no ho tantaraiko anareo dahoary. Ny atao hoe au pair dia échange culturel any amin'ny firenena anankiray, izany hoe any amin'ny firenena mandroso anankiray, ohatra hoe ny aty Allemagne, Luxembourg, France koa efa misy, Amerika be dia be ny toerana afaka anaovana an'izay, fa ho lazaiko anareo androany ny aty Allemagne manokana no ho teneniko anareo. Voalohany dia ny olona afaka manao au pair dia olona manomboka amin'ny 18 taona ka hatramin'ny 40 taona raha ho any aty Allemagne manokana no lazaina. Io moa zany isaky ny firenena tsirairay dia samy manana ny limite d'âge accepteny zareo, fa ny aty Allemagne dia hatramin'ny 40 taona ihany no ekendry zareo ny olona afaka manao an'izay atao hoe au pair izay. Dia eo koa na lahy na vavy mety foana, fa iny miankina amin'ny fianakaviana ihany koa izay handray anareo aty, hoe na lahy na vavy no tadiavindry zareo. Tiako marihana eto fa ny au pair dia tsy asa velively izy, fa échange culturel sy bain de langue zany tena bazin'ilay izy. Fa izany hoe mipetraka amin'ny fianakaviana ianareo, izany hoe fianakaviana allemand raha aty Allemagne, dia mipetraka ao anatin'ny fianakaviana io nareo, mipetraka ao dia misakafo koa, dia ny tena zavatra ataonareo zany dia mitaiza zazakely, izany hoe manampy mikarakara amin'ny fitaizana zazakely sy mikarakara amin'ny zavatra majinijinika ao an-trano, izany hoe izay zany tena bazin'ilay izy. Dia avy eo koa ny fianarana langue, dia nareo mahazo fotoana tsara ianarana langue, dia tokony ho izy koa ny fianakaviana misy apahany vola omen'ilay fianakaviana anareo ianaranareo an'io langue io. Dia ny vola azo ao tsy karama ny ilazana azy, fa argent de poche, izany hoe vola somary kelikely tamin'ny io moa zany misy efa iraisana be dia be hoe hatramin'ny hoe zao 260 € ny kely indrindra raha tsy diso, mety efa niakatra angambany izay. Dia fa io indray miankina amin'ny fianakaviana tsirairay, izany hoe misy manome mihoatra dia misy mijanona hatreo amin'ny 260 € io ihany. Ianao moa zany dia tena ohatrany hoe zokin'ireo zazakely ireo ianao rehefa tonga ao, izany hoe ny rôlanao dia ohatran'ny rôlana zoky rehefa ao amin'ny tokantrano, dia hoe inona ny ataonao sy ohatr'izay. Dia iny moa zany araka ny lazaiko teo ihany, tsirairay tsy mitovy dia nanao au pair rehetrarehetra, fa miankina amin'izay fampiresahanareo sy ny fianakaviana ihany io izay mandray anao. Izay no momba ny atao hoe au pair. Dia miditra amin'ny fandroany zao hoe aiza no ahitana io fianakaviana io, ny famille d'accueil zany. Dia misy efa site manokana antsoina hoe au pair world, hosoratako eo ambany eo ilay izy, dia misy ihany koa ny aupair.com, dia ato amin'ny Facebook ihany koa dia efa misy groupe be dia be au pair in Deutschland na hoe in Germany, dia ao nareo no afaka koa manao publication na mijery izay fianakaviana mitady au pair, dia afaka tonga dia micontacter andry zareo ihany koa. Mety ahoazana izay, na afaka ihany koa miditra agence ho an'izay te hiditra agence, dia ny agence nefa mikarakara mitady ny famille izay handray anareo, dia zareo koa manampy amin'ny rehetrarehetra. Raha ho ankahiko manokana dia tao amin'ny au pair world zany no nahita fianakaviana, nahita famille d'accueil, dia lazaiko anareo kelikely hoe ohatrany ahoana ny hidiranao. Izany hoe voalohany indrindra télécharger an'io application io nareo atao hoe au pair world, dia avy eo manao inscription ohatrany rehefa manao Facebook sy ny rehetrarehetra ihany, dia conseillako adresse mail atao fa tsy numéro téléphone na ohatr'izany.
dia avy eo rehefa tafiditra ao nareo dia mameno ny zavatra rehetrarehetra izay tadiaviny ao ny anarana sy mombamomba nareo rehetrarehetra dia aiza ny tianareo andehanana zany hoe aiza no fianakaviana avy aiza no tadiavinareo satria ao tena misy ny rehetrarehetra firenena rehetra dia ataonareo ohatra ny azo taty Allemagne dia eo amin'ilay Allemagne no pitserinareo. Dia rehefa vita izay dia mandefa sary nareo. Mandefa sary hoe tsy maintsy hitan'ny olona kosa aloha hoe ohatra ny ahoana ny tarehanareo sy olona ohatra ny ahoana ny resahana sy ohatra izany. Dia tsy maintsy mametraka sary nareo dia mametraka sary ihany koa raha ohatra hoe miteny ianao anaty CV anao satria ohatra misy CV kely izay koa raha tsy diso dia misy biografia dia eo amin'ny biografia io ianao manoratra ny mombamombanao rehetrarehetra hoe za ianona zao taona avy aty Madagasikara sy ohatrohatr'izao dia eo zany ianao manao publicité kely ny tenanao hoe fa maninona ianao io no safidiana fa tsy olona hafa zany hoe mila mandresy lahatra ny fianakaviana zany ianao hoe za safidiana fa tsy olona hafa raha ohatra izay dia mila mahay mandresy lahatra tsara ianao dia amin'ny teny allemand mazava ho azy raha ohatra hoe aty Allemagne dia amin'ny teny allemand na koa afaka ataonao amin'ny teny anglais fa mila préciser-nao hoe mahay amin'ny teny allemand ihany koa ianao. Io moa zany mety foana izay ataonao. Misy conseil kely tia omeko anareo tips kely raha mety raha afaka dia manaova vidéo kely na montage na vidéo na sarisary fotsiny ary ataonao ohatra hoe sarinao miaraka amina zazakely sarinao mahandro sakafo na tsy fantatro dia asianao voix off kely ambadik'ilay izy hoe présentation an-tenanao zany dia ataonao amin'ilay fiteny koa amin'ny teny allemand dia hitan'ny olona eo koa hoe ohatra ny ahoana ny niveau de langue-nao ohatra ny ahoana izay zao hitako hoe tena tsara satria izay no nataoko dia asianareo vidéo kely présentation hoe za zao avy aty Madagasikara ohatr'izao dia za ty amin'izao tsy haiko publicité an-tenanao ohatra ilay publicité rehetrarehetra reny ihany dia avy eo rehefa avy eo ianao koa afaka mijery profil ny fianakaviana dia afaka manao j'aime afaka mandefa message dia rehefa mamaly moa izy tsara dia fampiresaka tsara dia ny famille koa afaka micontact anao direct afaka manao j'aime ny profil anao sy ny rehetrarehetra dia avy eo amin'izay fampiresaka mandeha amin'izay ny fifampiresana sy ny sisa dia avy eo rehefa matetika moa zany tena betsaka ny mpianaka famille manao appel vidéo zany hoe rehefa tena miresaka ela kely ianareo na tsy fantatro na hoe voalohany dia miteny izy hoe afaka fampiresaka appel vidéo ve amin'ny WhatsApp. Io koa mila manana WhatsApp koa io koa tena zavatra ilaina be mihitsy satria amin'iny tena ny aty moa zany WhatsApp ny tena fomba ficontactena olona hoe zavatra ampiasainy betsaka indrindra zany aty dia mila manana io application io koa ianao dia mety indray no mitony fifampiresana dia manao appel vidéo dia io mila miomana eo ny langue sy ny rehetrarehetra dia amin'ny fotoana io ihany koa ianao mbola mandresy lahatra ny tenanao ihany hoe fa maninona ianao no tokony ho safidian'ny fianakaviana io fa tsy olona hafa. Dia rehefa vita izay dia rehefa raikitra ny rehetrarehetra dia nisafidy ianao fianakaviana dia mikarakara ny taratasy amin'izay alefany aty any Madagasikara ny contrat dia anjaranao amin'izay eo no manomana ny procédure sy ny rehetrarehetra. Miankina amin'ny billet d'avion za ihany raha ny tenako manokana dia izao ihany miantoka ny billet nakaty Allemagne fa afaka atao ihany koa miresaka amin'ny famille raha mety moa zany dia izay ifanaranareo eo fa ina raha
raha ny hevitry manokana dia tsaratsara kokoa raha misy fahafana dia aleo mianto-tena ihany satria raha sanatria ka tsy mifanaraka na ohatr'izany dia manahirana avy eo ny momba ny billet d'avion sy ny rehetrarehetra iny fa hevitry ihany moa iny fa anjaranareo no mahita azy eo zay fa tsy manana fotoana betsaka intsony fa rarosoa dia bisous